Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ny feon'ny fanantenany tondrato kiazava. Hoy ity mpanoratra anankiray hoe aza very fanantenana fa tsy fantatrao izay mety hoentin'ny ampitso. Eny, aza foananao aminao izany fanantenana izany satria mety ho fanday ianao androany, nefa kosa ho lasa lolo tsara tarehy ianao raha ampitso. Raha misy ezaka ataonao dia aza manaiky raha tsy vitanao hatramin'ny farany izany. Aza manaiky ho kiviany izay mety ho olana kely mitranga satria ireny ihany no ahafahanao manao ezaka mafy kokoa, ka ahavitanao zavatra tsara kokoa no ilain'ny eritreretinao aza. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao, hoy ny voalaza amin'ny ohabolana 7:20. Atoky ianao satria misy fanantenana. Eny, hijery manodidina ianao ka andry tsy amina iah. Joba 2:20. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoao ampofazamalaina fatomotrany andro izay. Emel vonjy sy vatosoa rambola eto an-tany dia maro ny manjo mety ho kivy ny fonao mandalo ihany izany vizao nataovy ando tiany tompo aneanao vaovao samaraina ny fanendram-pony izany no porofo lehibe ka aza mitaraina erezo zany dy saianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy natozao ay ny fitiavany lehibe nono tafiny ay na de tsy mendrika zao de fanisaino zandiny tsy mba mpanompo ntsony anye fa opiray lovaniny na de andalo fitsapany de tsy okivyao na ufakarandamalao de upandresiao sasiri tupo leibe me famitarikalidy mandrapatonga kwa etena vaova. Zay lay injany fanantenana famampairanao ao hoanao zay kilampo o maherezany vavao ny olana rehetra vavahany avoko Jesosy no tompony tsy mandao vaovao samaraina ny famindram-pony izany no porofo lehibe ka aza mitaraina erezo zany dy saianao mihira hoe
tuzawa nifitarini leibe nonotafia navetsimendekaza defanisanuzadini timapanupensunire faupirailuvamini nadeandarufitsapa esiukivya maufakaranamala deubanjesya sasitupuleibe noefamitarikyanidi mandrapatongakwa edena vauva sasitupuleibe noefamitarikyanidi mandrapatongakwa edena vauva. faly miarabany ankizy madinika jereo hoe ny eo akaikinao eo efa eo zandry de izoky ary o namana hafa ihany koa raha tsy mbola eo izy a dia andeana tsoa iaingana fa hiaraka eny tantary sika dia indray lesona vaovao indray avy eo alefaso aloha ry lany fiokira mandra-pahatongan'izy ireo a andraso aloha tantara no soratany anitra ny Irina Arivony andrenesana ho an'ny Fanja sy Zoanitra. Zay Dania mbola mibangy vola ange zay ka antany fotsiny angesany eny inona nge mbola antaninao tsy vita homana ve ianao ka tsy hitako ange le satroka voavidinina eny eny mantsy ny tiako anaovanako aleo ho jereko rehefa veo tena tiako jerena mihitsy ange mipaozoka ny satroka menamena iny mba andrazo kely angery Dania fa kely sisa sady za ihany mahita azy tsy takatrao raha tsy za mihitsy ny maka azy ka tenefa hiakatra ambony sisa nge zay aza be kizitina ohatran'io ange ianao ry Dania efa hoe andraso aloha tsy tiako mihitsy ny any olona be andraso andraso Dania avy andraso neny ao tantanako ianao fa sao de tafitohana de menjery sendray nesy ny andraso efa mahay manderiry nge zany eny raha menjery eo ange ianao ka aloto daholo ny akanjonao enjery ahoany tsy mila tantana zany efa 5 taona nge zay ka feny vatovato be ange ny lalana makaty amin'ny bebe zary mahay mandingana vato ary ano misy posy mipatalohako fa adiniko tsy mety ny mangary posy fa mampienjeranao ao tantanako ny tananao ray atao inona fotsy ny posy ny
fandraisina tanany hitaneny sao mataneny ay zay engely efa nyteneniko e zay rehefa fihifotaka ny akanjonao tsy maintsy miverina sika fa tsy lasy ty akanjonao maloto be fihifotaka ty kitroany amin'ny bebendrasany toko sayo miandry amineny neny o ahoana iainao neny amin'izay am'sisa neny ahoana ho a intanako dia tatano aza neny andao ody aloha e mino afa iaino anneny tsara ianao amin'ny sisa zany ry dani a entopoko aizany tananeny tatano aza ty ao ary e mamimy misy ty zazy tika ilaina rankizy ny miandry aneny rehefa miteny izy hoe andraso aloha ho ampianariny atsika ngely etsihetsika ireny fa rehefa lehibe sika dia afaka mandeha rery fa tsy miandro baka avy amin'eny tsony noho izany dia ny makatoa na manaraka izay tenenineny no tokony ataontsika zao mbola kely izao eno tsara ny tenineny dia keo izy ny ankizikely ieno izay tenenineny manomboka androany hitan'i Jesosy io tanàna mitsangana eo indre tsara Groupe Candy. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao. Feo ny fanantenana. Amin'ny Kortiana faharotoko fahatelo ambin'ny folo andimy fadimy, Kortiana faharotoko fahatelo ambin'ny folo andimy fadimy, dia ahitantsika an'izao teny izao. Dinio ny tenanareo. Dinio ny tenanareo. Voatsela izay dia nahita teny fohy de fohy aho kanefa namperitreritra. Manao hoe rehefa hifarana ny fiainanao eto amin'ity tany ity,
dia tsy ny fahelan'ny fotoana ny ainanao no tena zava-dehibe fa ny fiainana ny ainanao nandritra n'izany fotoana izany. Rary ny loatra ny tenin'Andriamanitra raha miteny hoe dinio ny tenanao. Milohan'ny hidirantsika amin'ny dindinika ahafahantsika mandray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity dia manasanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa hiaraka hivavaka aminy. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria nanomenay tombonandro ianao, tombo-pahasoavana izany. Misaotra Tompo, aoka mba hisy vokany eo amin'ny fiainanay ny tombo-pahasoavana menao anay. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Mamelany elokay Tompo, fa na tianao ny tsara azy izay dia ny ratsy ihany vitanay. Mangataka ny heri ny fananao masina izay mba hanome hery anay, hitombonay amin'ny fahatsarana tianao iainanay. Hianatra ny teninao indray izay Tompo, ka dia mangataka anao mba hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny ilaina tokoa ve ny mandiny tena sa aleo tsy mivaky loha? Voalazan'ireo mpikaroka fa ny toetra iraisan'ireo olona miavaka noho ny ezaka nataony. Anisan'izany ohatra ry Steve Jobs, izay tompomarika namorona ny solosaina malaza indrindra eran-tany, dia ny fanaovana fandinihan-tena manokana. Izay ny mampiavaka azy. Fanaovana fandinihan-tena manokana arahana fanapa-kevitra hanatsarana hatrany hatrany ny fiainany sy ny asany. Voalaza fa mandany ora 2 ka hatramin'ny tapakandro isan-kerinandro hanaovana fandinihan-tena, hanaovana tombana ny fiainany manokana reny olona ireny. Tsy mandinika ny hafa izy fa ny tenany manokana, ary izany no isan'ireo tsy ambaratelo ny fahombiazana izy ireny. Ary izay ny manamarina izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe dinio ny tenanareo. Inona no asainy dinihana? Mba ahitana ho izy na mitoetra ny finoany ianao na tsia. Asainy mizaha toetra ny tenantsika mihitsy isika, dia isika tsirairay. Dia izao no toy ny teny eo amin'ny tapany 2 amin'io Korinthiana 2:17-15 ihany. Moa tsy fantatrareo va ny tenanareo? Fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny laviny ianareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo? Fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny laviny ianareo. Midika mazava izany fa izay tsy manana an Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatiny, dia olona no lavina, olona no lavin'Andriamanitra. Tsy misy zava-doza tahaka an'izany hoe no lavin'Andriamanitra izany. Ary izany mahatonga ilay toetra hita ao amin'ny kristianina maro ankehitriny, izay voalaza famantarana ny andro farany ao amin'ny Timoty 2:7-5, Timoty 2:7-5 manao hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Efa nisy fotoana ny ainako tamin'izany fa maharikoriko izany fiainana izany. Rehefa sokafa ny fanahy masina ny masonao dia hitanao fa maharikoriko izany fiainana izany. Ny endrika ivelany, ny forma, dia toy ny tena kristianina mihitsy, kanefa pokaty ihany satria tsy manana ny herin'Andriamanitra ao anaty. Madio ivelany tahaka ny fasana no ilazana an'izany. Dia masika mihitsy ny amin'ny fomba tokony hisehoana eo amin'ny ivelany, ny forma, tahaka n'ireo fariseho fahiny, saingy tsy misy ny herin'ny fanahy masina miasa ao anatiny. Dia ny fanahy masina izay hany tsy ambaratelo tokana ahafahana miaina amin'ny tena fiainana kristianina izay miainga avy any anaty, fa tsy eo ivelany. Eny ilaitsika, ilaiko, ilainao arak'izany ny manao fandinihan-tena matetika. Angatahana mihitsy, angatahan'Andriamanitra mba hanokatra mazava tsara ny maso. Ahitanao ny tena toerana misy ianao. Ahitanao na mitoetra ao anatinao ny fanahy masina na tsia. Satria izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, hoy ny voalaza ao Romana 9:7-12.
zay tsy tarihan'ny fanan'andriamanitra zany a dia tsy afaka hiaina amin'ny fiainana mazanak'andriamanitra azy. Ilaina avaozina isan'andro zany. Azoarina amin'ny olona jamba na zara raha mahita ny olona tsy mahita ny toerana misy azy, tsy mahita na tsy mahatsapa ny herin'andriamanitra eo amin'ny fiainana, indrindra eo amin'ny fiainany manokana. Kristianina ianao, mety ho kristianina efa antaonany maro aza, kanefa inona re ny mahaliana anao indrindra rehefa mifomaraina ianao ohatra? Inona ny lara-pahamenao anao? Inona ny tena irona ny sainao mahavantana anao? Ny mivavaka sy ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ve manakina ny fiainana amin'Andriamanitra, sa ny fanomezana fahafahapo ireo filanao eo amin'ny lafiny ara-nofo na ara-dalàna aza ny fanomezana fahafahampo, ny filana ara-dalàna eo amin'ny lafiny ara-nofo, izay ve ny lohalariny eo aminao, sa ny mivavaka sy ny mamaky ny tenin'Andriamanitra manakina ny fiainana amin'Andriamanitra? Mila fanentanana ve ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra, sa ankafizinao mihitsy ny mamaky an'izany isan'andro? Raha sanatria tsy ao anatinao intsony ny fankafizana ny tenin'Andriamanitra, ary tsy hitanao na tsy tsapanao ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia angatao Andriamanitra hanokatra indray ny masom-panahinao, ahitanao indray ny asarobidin'ireo afatra avy amin'Andriamanitra ho anao ao anatin'ny teniny sy eo amin'ny fiainana, indrindra eo amin'ny fiainanao manokana. Manasanao hijery ny fomba nataon'i Jesosy tamin'ny fanokafana ny mason'ny jamba anankiray ao amin'ny Marka 5:12-15. Marka 5:12-15. Ary tonga tany Betsaida izy, Jesosy zany, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo aminy ka nangataka taminy anendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba Jesosy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororano ny masony ka napetrany taminy ny tanany, dia nanontaniany hoe izy, mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra rahalehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona aho, fa toa azo ny fijeriko azy, saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjina rahalehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miharihary ny zavatra rehetra. Mario tsara fa indroa nikasika ny masony Jesosy vao tena afaka nahita tsara izy. Azony Jesosy nataony nanao zany indray mandeha monja, kanefa mampampianatra lehibe sy mahay azy dia mampita lesona amintsika tamin'izay zavatra rehetra nataony Jesosy. Indraindray dia ilainao koa nikasihan Jesosy fanondroany ny maso mba hampahiratra azy tsara. Mety ho efa ela ny fotoana nahitanao sy nandraisanao an' Jesosy voalohany. Angamba mety ho nahatsiaro lavitra azy ianao amin'izao fotoana izao. Adinodino hatramin'ny famakinany teniny sy ny miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka. Mety ho lasa sarotra ho anao aza ny mahita ny sitrapon'Andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny fiainana, indrindra fa eo amin'ny fiainanao manokana. Angatao izy hikasika fanondroany ny masonao, mba hiratany ny masom-panahinao, ahitanao mazava ny tena toerana misy anao sy ny vahaolana mazava omen'Andriamanitra mahakasika an'izany. Ahiratra tokoa ny masonao, ary ahitany faratsy ny fahotana amin'ny tena endriny sy ankahalan'izany. Ahiratra ny masonao, ary ahita mazava ny herin'Andriamanitra izay hany vahaolana sy fiarovana azo antoka ho an'ny fiainanao. Hanjary akamaminy tenin'Andriamanitra sy ny fifandraisana mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ianao. Na impiry ilantsika ny fikasihan'ny tompo ny masontsika, dia ampitiavana no anaovany an'izany ry havana. Tsy ho leo na ho sasatra miaino anao izy. Tsy ho leo na ho sasatra ny anokatra ny masonao izy. Zao fotoanandro feno faharatsiana sy fitaka manodidina antsika izao tena ilantsika indrindra ny fanokafan' Jesosy ny masontsika. Aza miaino ny feon'ny Satana maka fanahinao angatakandro, na iandro fotoana mety kokoa, izao ny fotoana mety indrindra. Tsy mijery ny lasa ny olona mitady vonjy amin'i Jesosy, sady tsy mandatsa,
tsy tiany satana neny handovahanao zany fiainana mandrakizay zany e. Izy na zay ravitany ianao ve hiakatrany? Tsy tiany zany. Dia ataony fomba rehetra tsy ahatongavanao any. Ka dia araraoty ny fotoana mbola omen'Andriamanitra anao, dia mbola misokatra ho anao ny varavaram-pasoavany. Amen. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Dia falitafaraka aminao amin'ny alalan'ity fandaharan'ity indray izahay. Manasa antsika rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany, indrindra isika ray aman-dreny, satria hitodika kely amintsika ray aman-dreny ny dinidinika anio miaraka amin'ny namana Eliandre Mitanjoa. Mino finaritra ary. Mahita faisana daholo. Tantara nosoratan'ny Rota Siraky ny aina, andrenesanao an'ny Fanja sy Nary. Tena zaza tsy misy ilana azy mihitsy ianao tika. Mandana mandeha any? Mandana ho mandeha any a? Sa mbola mitady inona? Velesiko amin'ity vatakitay ty ianao a? Eto aty ny vatakitay eny an-tanàna hoe ny vololona, fa ianao ty very vololona dia fatala mihitsy a. Aha, ka masosotra ka. Raha vorodamba ngamba mivavako dia vatataka. Se zavatra mpanaovinao azy rehetra tsy misy mandeha amin'izay lohaniny daholo. Zaho andeha ilalao zao ihany ny mamaika azy. Tenenina foana fa anarina foana fa tsy hita ihany izay fiovany. Reraka ary zafy a, marina moa. Velesiko amin'ny vatakitay rehefa tsy haitenenina ka. Zaza mafy loha. Fa inona aloha ny antondiany zafy e? Lozako menomeny eto. Ndao androso e. Ndao androso. Dia vatakitay very vololona no andeha hivelesana ao an'le zaza. Ka iny tsinona ny hitako eto kaikoketoko. Efa higagana mihitsy ianao tika. Fa maninona e? Tsy misy tsy maheno ny feonareo na dia ny olona ry ambany avaratra be ary aza. Marina e. Tena marina ve zany e? Afa baraka marina loza.
ny ozatenda ny vololona amin'izay mienjana sala ny fatsomby daholo fa tsy mba vizaka ve ianao mivazavazy eo e sady mamena trolona tsy ka tsy hitako tsony enery zafy ny anaovana n'le ankizy e za koa aza mba very-hevitra mihitsy velo moa de efa tsy miteny tsony sady mafyloha ny sarotra tenenina ny ankizy e mahaditra ry zafy a zao ry vololona ny lazaiko anao ahoany tsy laitra anao ny amafisandohany iny zaza iny raha zao foana ny fomba hitenenanao azy vo maika izy amony sofina sy tsiraraha zay zavatra lazainao azy fa ahoana indray ry zafy a efa ohatr'izany ve nitoetra ny de tsy ho faiziny rehefa voakapoka ve izy tsy iove zay mihitsy ny mahadiso hevitra antsika ray aman-dreny ka tsy ilaina ary ve ho ianao nyfamaizana ka omena ny maharary any izy amin'izay fay tsara ka tsarony tsara ny ngidiny de amin'izay izy tsy mamerina tsony zao ry vololona hoe ahoany tsy milaza aminao mihitsy afa tsy ilaina ny kapoka sy ny famaizana ilaina tena ilaina tokoa fa atao ampitiavana sy amin'ny antony fa tsy sanandro zao ianao de ny vazavaza sy kapoka ihany mamaka anao rehefa misy zavatra tsy mety ataon'le zaza manimba ny ankizy anie zany ry vololona marine tady dio tsara fa rehefa zarinao treronina izy isaky ny miteny azy ianao de tsy hanao nininina tsony izy raha tsy treronina zay ny nanazaranao azy tsy inona ka inona ary zany ny ataoko e de avelanao zay tiany zany izy tsy izany ry vololona fa hoe ahoany ary nohy tsara aloha eny ary ny zavatra tokony ho fantatra voalohany indrindra aloha de mbola ankizy iny zany hoe mbola ho lehibe izy fa tsy hijanona ho zaza foana kory ka amin'izay mahankizy azay de manana zo ilalao izy sady mampanita-tsaina azy anie zany no mamola vola azy ahay miara-miaina amin'ny hafa rehefa any aoriana any mbola tsy hitanao no mitsara ny adina ankizy keo ty zafy ny bela zao mahadilo mihitsy ny sofoko isan'andro rehefa mody avy any ampilalovana any ry zareo edre efa hitako daholo zany ry vololona tsy mora neny nahazo anay sy very vo nalehibe an'ireny zaza reny zay eno ary mangina aloha ianao fa aza tapahanao ny teniko de zao ary indrao tsara ny fotoana na reso velo mihitsy no miaraka manao an'izany asio fotoana fanaovan-draraha asio fotoana firalovana de asio fotoana famerenan-desona ty an-trano de ampafantariny ankizy rehetra ao an-trano zany de zay ny fanarahana faharahana ka zay tsy manaraka an'izany de vosazy de tena mpiarina tokoa ny sazo fa tsy hoe ndraindray atao de ndraindray tsy tanterahana de toy izany koa ny fanomezana azy ny fotoana ilalovany sy ny sisa mba arahanareo lehibe ihany koa araka ny fanarahany amin'izay ry vololona de miara mirindra daholo ny zavadrehetra ianao milamima moa ny ankizy mba manana ny fahafahany tena hafa mihitsy zany zavatra lazainy zafy zany ko ka tsy mahabe raharaha ave zany ry zafy zavatra tsotra kely zany ry vololona ary oviana moa no tapotra koa nefa ty raharahanao ty raha tsy manam-potoana hitazana azy teny zao mbola kely zao ianao de tsaro fa hitombo araky ny taona ny olana ho atrehanao ary ty ny tena zava-dehibe ry vololona hoe aza be desiny eny amason'oleny ny ankizy zany tena manimba ny sainy mantsy reny sady mba mahalala menatra koa anie ny ankizy ry vololona rehefa misy zavatra tsy mety ataony de atsoy any amin'ny mangingina izy zany de teneny moramora de fadio ala viro impito mandifotr'olona mikapoka matetika tsy ny fikapohana ny ankizy akory ny mampahendry azy ry vololona zany ary mba marary anie ry vololona le vilesiny sady mety andratra ny ankizy mihitsy aza oka rery zafy mbola mba tsaroany zafy tokoa ve tsika le voakapoka taloha reny tadidinao le fenodiana ataoko fafa ny tongotra sy ny tanana nandenaka any ampianarana nomezan'ny ankizy fotsiny tena menatr'olona ny ary vololona tamin'ireny nga ianao rery ny tena aza moa tamin'izany menatra maika fa ny ankizy amin'izao fotoana ndry
mampalahelo ahy le zanako ry zafy a. Zavatra efa lasy ny fahaza mifendrofendro ao hoe tsy laitrako ny ahitanareo itomany io ka aiza kosa andraisana lesona daholo ny zavatra etra sady fianarana ary vololona. Tsika ray aman-dreny koa anery vololona mba mila mianatra amin'ny fihetsem-potsika ndraindray mantsy rehefa misy zavatra mahasorenantsika ny ananonany dia ny ankizy no analana vokona. Tena marina mihitsy izany ry zafy a. Zaho mihitsy ny mpanao an'izany matetika. Ndraindray avisaka amin'le asa mandrara dia lasaka zitim-belona na ivelo aza mila tsy ahazaka an'le toetrako mihitsy. Sady amin'izay ry vololona tsy mifidy zavatra raisina mihitsy rehefa tezitra fa na kifafy ty na kiraro ty na tavoangy na fanoto dia raisina daholo. Kare ary zany mihitsy angamba ny tsy mahampahazo aina ny vololona tika mba mangina ngery zafy a dia efa mahamena tolona ka tsy mahafetena tsony anery zafy rehefa tezitra rehefa tsy mianatra ianao a dia tsy ahay an'izany mandra-pahafaty. Kare mahaiza maneho fitiavana amin'ny ankohonana ary vololona indrindra fa amin'ny vady sy ny zanaka. Rehefa tsy omenao fitiavana ny vady aman-janaka ao dia tsy manome anao koa izy sady lasa izy mitady an'izany fitiavana izany any amin'ny olo-kafa. Kare ataovy tsara ho lasan'ny olona eo iny vadinareo iny vo aza miteniteny foana eo ingety ianao mariny aza miteniteny foana eo ingety ianao ry zafy a. Kare fa tena marina tokoa n'izany lazainao izany ry zafy. Tena ho vaiko mihitsy zao toetrako sy fomba fiainako amin'ny vady aman-janako izao ry zafy a. Mariny dia manana faharetana ry vololona rehefa hainao tsara mampiatra an'ireny zavatra nylazaiko anao reny dia ho hitanao fa isy fiovana ny toetra n'iny zaza iny. Dia inona zany ny ataoko mandehana dia davo le zaza dia azavao aminy ny antony hibedesana ho azy. Na zaza azy iny mahay miaino dia tambatambazo izy zany tena nitomamy mafy mihitsy anie izy lasa ny atsinanana any fa maninona ho ara izafy mba mandeha mitady azy any fa za angany reny niteraka azy ka ianao no mila makany fa tsy za. Ay mo marina zany tadiaviko le zanako sao dia mamofo any marina ngamba ozy le zanako hoe tsy tianeny tsony afa dia kapohany foana. Fa inona aloha ny zavatra dia davin'ny vololona hoe dia efa mipempenina irany trano iry mitady nila kapako ny ary zafy a. Kapa teto tongotro teto dia tsy etako izay nalehany nila ny sisa ny tavela eto tongotroko fa inona ihany ka tsy nitorohanao an'le zaza izy zao dia izay no natsita azy. Mba pure ary zafy hitady an'le kapako fa maikejery anjanako a ilozanao mea eo fotsiny iry le kapanao ry vololona aize ry miatony ry ambony valan'omby ry zany ny alehany rehefa manao zavatra tsy ampisainany ary raha zao mitoy a mety ho very hatramin'ny sarim-bolany sosotro be marina mo mba marenina ngery zafy a ary inona aloha ny antondiany zafy saika sambotra n'le akoho vavy iny aho ahy tsy hitako tsony nalehany fa lasa le izy ko mbola hitako teto amin'ny manodidina teto anie iny akohanao iny ka voatoraky ny kapa teny an-tanany vololona le akoko tsy hita tsony izay nalehany fantsoaka izy hatramin'ny akoho avo ranga mahita faisana Kare nefa akoho saika ataoko loaka marina hoe tena azafady rery zafy marina mba jereo hany AWR téléphone 034 06 797 62 dia miraba ny tanora rehetra ny ray aman-dreny rehetra manaraka izao fandarana izao ny namanao Elion Andriamitansoa inoko fa mba hifanandreankizy ny taraina tahaka an'izao ianao marina izany nefa
tsy samiteny an'izany fa masika be dadanay sy neninay, tsy samiteny an'izany aka soa bediny neny dia manjary voakapoka, matahotra ny dadanay koa inona ireny mahatonga ny ankizy manafina resaka tokony holazaina amin'ny ray aman-dreny na koa mandainga mihitsy aza matetika. Toetra izay tsy tiantsika ray aman-dreny iainany zanantsika mihitsy anefa izany. Betsaka mety ho antony fa ny ankamaroany dia vokatry ny fibedesana matetika sy ny kapoka tsy ampiheverana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankizy. Izay zany vokatry ny fandiniana, vokatry ny fibedesana matetika sy ny kapoka tsy ampiheverana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankizy. Tsy pio tsara le hoe kapoka tsy ampiheverana, fibedesana tsy ampiheverana. Mangony fotsiny ratra sy ny dikapoka vokatry ny atezerana tsy voafe hita eny amin'ny ankizy. Rehefa vita afaka ny fo vao natsapa hoe tsy tokony nanao aniny aho, satria ay tsy diso akory ohatra ilay zanako fa izany tsy nandinika, na aty aoriana vao natsapa fa tsy araka ny tokony ho izy ny famaizana natao tamin'ny zanako. Toe-javatra mampalahelo izany nefa tena zava-misy rahantsika mahita isan'andro. Ny ankamaroany ray aman-dreny dia tena tia ny zanany, saingy ny fomba entiny manitsy ny zanany no miteraka olana matetika, ary indraindray olana entina mandramaty mihitsy. Voatsela akory azy dia nahita tamin'ny gazety tovolahy anankiray nanindro nantsy ny rainy, maty ilay rainy, ny andohan'ny resaka nefa dia tsotra, fifandirana teo amin'izy mivady, ilay rainy sy ny reniny zany no nifanditra, vokatry ny adalan'ilay ray, tsy zaka n'ilay zanany tsony, tsy nromy antsy ilay dadany, dia maty. Nandositra izy taorinan'izany. Zavatra efa nitambatra efa ela no natonga an'izany. Maro ny ray aman-dreny no manampatra ny fahefany amin'ny maha ray aman-dreny azy mba hamolahany ny zanany ono. Tiamolaka ny zanany izy mba hiova na koa hiala amin'ny fanao ratsy. Ny tanjona an-kendrena dia tsara tokoa, fa eto amin'ilay fomba entina hanatrarana n'ilay tanjona no misy ny olana. Maro amin'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny no mampiasa fampitahorana na kapoka na teny maharary hoentiny manitsy ny zanany, satria izany no heveriny fa azona vokatra haingana eo no eo aloha. Anisan'izany ohatra ny fanaovana teny mandratra fo, latsalatsa miaraka amin'ny esoeso teny, ny fanabatiana, mety ho arahany kapoka farak'izay mafy, ny fibedesana ny ankizy eny mason'ny olona na eny mason'ny namany, satria iverina fa mba homenatra izy amin'izay dia tsy hamerina ny adalany tsony sy ny sisa izay azontsika tanysaina tsara. Iverin'ny ray aman-dreny fa fomba tsara azahoana mifesy manitsy ny zanany izy ireny, kanefa tena manimba ny fivelarany ankizy mihitsy izany, na ara-tsaina, na ara-panahy, na ara-piaramonina, ary indrindra ara-pihetsepo. Ny Baiboly dia milaza amin'ny ray aman-dreny mba tsy tsorakazo amin'ny zanany. Eto anefa dia mario tsara fa tsorakazo ny voalaza, fa tsy vatakitay na vy izay fampiasan'ny ray aman-dreny enti-po fotsiny. Ny ankizy voakapoka dia atsapa fa aradrariny eny ny kapoka natao azy na tsie. Ka ireo karazana fitenenana mandratra ny fo sy manala baraka miaraka amin'izany izay atao eo mason'ny olona indray, dia tena tsy eken'ny Baiboly mihitsy ny fanaovana izany. Ekena fa tsy hamerina eo masonao ny zavatra tsy nentina ataony tokoa izy, saingy tsy midika izany fa resy lahatra hiala amin'ilay fanao ratsy izy. Ary ny vokany dia tena loza, satria sady nampianadratsy ny zanakao ianao amin'ny fanaovana an'izany, satria modely ingeny omenao hoe rehefa mba maditra koa ny zanany rehefa lehibe, dia teny marary fanalana baraka imason'olona, kapoka izay tsy mitsitsitsy mihitsy, izay zany ny fanao ny dada dia izay koa no ataoko amin'ny zanako, sanatria ny vava. Mampianadratsy ny zanakao ianao amin'izany. No sady tsy tratranao velively akory ny tanjona an-kendrenao, dia ny fanitsinany tsy mety ataony. Tsaroa fa tsy mbola nisy olombelona ny ova ho tsara vokatry ny fanalana baraka azy eo masom-bahoaka, na ny fanaovana teny mandratra ny fony. Mety hanova mihitsy ny fitiavan'ny zanakao anao azy zany, anjary tsy hatokanao tsikelikely izy,
ary ny loza dia ho afeniny ianao daholo ny zavatra rehetra heveriny fa tsy tiana ho hita eo aminy fa rehefa tsy ho masonao izy dia manaram-po amin'ny zavatra tsy tiana ho hita. Ny dikan'izany dia izao, lasa manana fiainana roa zany ilay zanakao, ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe double vie. Lasa hanana fiainana roa izy, double vie. Hafa ny ataony rehefa io masonao ary hafa tanteraka ny fiainany rehefa tsy miaraka aminao izy. Zay le fiainana anankiroa. Ary dia fantatra ankehitriny fa marobe ny tanora no miaina amin'ny fiainana anankiroa tahaka an'izany, toe-javatra izay inoko fa mifanipaka amin'ny tanjona ankendrenao ho an'ny zanakao zany. Ankoatr'izany moa dia tsy vitsy ireo mpanabe na ray aman-dreny mampifangaro ny zavatra mahazo azy amin'ny fomba fifandraisany amin'ny zanany. Sorena avy any am-piasana any izy ohatra dia ataony mahita faisana daholo ny ankizy ao an-trano izay efa tsy hita nandritry ny andro. Dia nafaditsoana kely monja aza no hitany ataony zanany, dia afatra ny io zanany io daholo ny atezerana rehetra nentiny avy any am-piasana. Dia miraikitra ao an-tsain'ny ankizy tahaka ny tandravadik'oditra avokoa reny fihetsika sy famaizana tsy voahevitra ataony ray aman-dreny ireny, ny teny tsy voahevitra, ny fanalana baraky mason'olona sy ny sisa. Ankoatr'le fiainana roa, le double vie iaina ny vokatra zany dia voamarika fa lasa tsy mivelatra ny sain'ny ankizy notezaina tamin'izany fomba izany. Lasa tery saina, ary hita fa somary tara kokoa ny fandraisany zavatra raha oharina amin'ny ankizy tahaka azy, satria lasa tsy mahatoko-teny izy, tsy nizarina andiny teny izy, tsy nijarina hanao safidy ampisainana, fa nasaina anaraka baiky fotsiny. Lasa tia mitokatoka-monina koa satria menatra, voapepo lava, sady mba tia hanana ny fiainany manokana izy, tsy misy mpitsaratsara lava, akato ny trano rehefa mandalo ny ray aman-dreniny. Ary ny tena loza dia lasa tsy ampy fitiavana izy dia mitady fitiavana any ivelan'ny trano. Zany ve ny tanjona ankendrenao? Tsy zany mihitsy ny tanjona ankendrenao raha nanao kapoka mirivorivo ianao, nanao teny maharary ianao, nanala baraka ny zanakao teo mason'ny olona ianao. Tsy zany no ankendrenao, kanefa izany ny vokany. Azagaga sika ray aman-dreny raha mivary lavo ny zanantsika ny aorinany, mora ho azy kokoa ny mifandray amin'ny hafa, mamboraka ny tsy ambaratelo ny amin'ny hafa no ny aminao ray aman-dreny zay niteraka azy. Any ivelan'ny tokantrano izy no mameny banga tsy ampy eo aminy. Inona ary zany no tokony atao? Voalohany dia izao, tsara ny feny fihetsem-po eo anatrehany toetra ratsy aseho ny zanakao, na aseho ny ampahabe maso eo mason'ny olona azy zany. Fehezo ny fihetsem-po, tsy mitondra ninninina mihitsy ny fihetsem-po mafana. Ilaina ianarana mihitsy zany, fa tsy aio azy amin'izao akory, ary mitaky fotoana mihitsy ny fianarana an'izany. Fadio ny mandray fanapaha-kevitra ikapoka na amoaka fitenenana ao anatin'ny fo mafana. Nahoana moa? Satria manjary fihetsika tsy voafehy sy teny tsy voahevitra no ivoaka ny vavanao. Kanefa dia hanenenanao tsy ela akory zany rehefa tondray ny fonao. Ny rano raraka nefa tsy azo averina intsony. Ny vokany koa tsy tratry ny saina. Tsaroa fa ho alainy zanakao tahaka ny fihetsika seho anao rehefa mahita zavatra tsy mety eo amin'ny hafa koa izy. Satria natao modely ianao amin'ny maray aman-dreny ianao. Faharoa, fidio ny toerana hibedesanao ny zanakao, na hikapohanao ny zanakao. Aza atao io mason'olona mihitsy zany, aza atao eo mason'ny piraita-po amin'ny akory aza. Fadio ny mibedy zanaka io mason'ny hafa, na iza, satria na ianao aza tsy tia an'izany anie. Ary everina ihany fa tsy mbola nisy olombelona niova toetra ho tsara vokatry ny fanalana baraka azy io mason'olona. Ny mifanohatra amin'izany aza ny ampozina. Tsara raha manokana fotoana ianareo mivady, hananarana moramora ny ankizy amin'ny fotony. Lazao azy ny tsy mety nataony, kanefa melohan'izany dia lazao azy ny mety nataony, ny mety aloha tany saina, dia lazao azy fa zao ny tsy mety. Dia atoroy azy ny tokony atao. Ho hitanao fa ho hafa ny fandraisany ankizy an'izany, ary tena iaino anao izy. Ataovy izay tonga ny sainy andinika rehefa miresaka aminao, fa aza ny teninao foana no asesika, atao misesy mihitsy, mba hatonga azy ahay manao safidy tsara, antsitrapo, ampitiavana. Ka na tsy miaraka aminao azy izy dia tsy aina amin'ilay fiainana roa izay mampitahotra be no resantsika tery aloha. Fahatelo, mba omeo fahafana ny ankizy.
avelao ny zanakao hanana fotoana hampivelarana ny mahazaza sy ankizy ary tanora azy. Fazaterena ho lehibe toanao avetrany izy. Zonya ny mba milalao miaraka amin'ny namany, zony amin'ny mankizy amin'ny matanora azy zany. Olombelona takanao ihany angizy ireo mba tianao izay mahafinaritra azy ihany koa. Fanjaranao ny manitsy lalana azy, manoro lalana azy. Dikan'izay dia mila mba miara milalao zany a, miara-miasa, miaraka mitsangatsangana aminy. Dia eo indrindra ny fandrindrana ny fandaram-potoana ao tokantrano. Asio fotoana ny zavatra rehetra. Raha zao atao dia aza mitondra asa ny hatramo satria zara raha misy fotoana iresahana sy fandraisana akaiky amin'ny zanakao ianao. Adidinao ray aman-dreny ny mandrindra ny fandaram-potoana ao tokantrano. Fotoana irahana amin'ny lalao, irahana mivavaka, irahana mitsangatsangana, irahana manao zaridaina, irahana manao sakafo sy ny sisa. Fa ireny ny mahatsara ny fifandraisana am-po amin'ny ankizy ary mahatonga ny ankizy amboraka moramora foana ny zavatra rehetra izay mampalelo azy na tsy ampy aminy. Ny tsy fahampiny fifandraisana io ny tena miteraka olana goavana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Dia farany mametrafy tsipika matotra ao tokantrano. Miara mametraka an'izany amin'ny ankizy mihitsy rehefa lehibebe izy indrindra fa ny tanora. Dia fanarahana mihitsy hoe zao zany a ny sazy ho an'izay tsy manaraka an'izany. Ataovy izay rahana amin'ny sakafo araka izay azo atao maraina, atoandro, hariva. Farafaratsy ny mbany maraina sy hariva rehefa tsy afaka miara-misakafo ny atoandro. Ny fiaraha-mivavaka vo maraina sy ny hariva, ny fitsinjarana asa ao an-trano sy ny sisa. Dia omeo fitiavana ny zanakao indrindra fa eny mason'ny olona, ampitombo ny fahatokisany ianao sy ny fitiavany ianao zany. Ary rehefa misy ny tsy fahombiazana amin'ny ankizy, dia fadio inarivo mandifotr'olona ny manapepy io mason'olona satria tsy ahasoa azy zany fa maika anatoto ny sainy. Ampahirezo izy rehefa mba misy zavatra tsara vitany, ary raha misy tsy fahombiazana dia lazao azy fa zavatra pitrango amin'ny fiainana zany fa rehefa vonina ny arina ianao dia ho tafita. Ny tompony ame fahendrenany ray aman-dreny rehetra, ame fahendrenany tanora ihany koa mba hanaja ny ray aman-dreniny, ary aoka ho atao ambavaka ny ezaka rehetra ataontsika. Mandra-peony indray tompoko. Atretiko aloha ny fandaharana amin'ity ity dia mametraka ny mandra-pitafa manaraka indray na manao fanjaniainana natotosany fandaharana niaraka tamin'ny Samuel nandray feo tompona andraikitra Elion ndre mitantso. Zay ilay onja ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Andembolotoizantsika ny fianarana ny amin'ny finoany Abrahama eo ampandalianantsika ny amin'ny finoana sy ny fanekeny. Miaraba sady manasanao anaraka izany mandritra ny minitra vitsivitsy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Andeha averintsika aloha ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny finoany Abrahama ao amin'ny Genesis 12:1. Genesis 12:1. Ary ninoan Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinana zany. Ny teny hoe nisaina ao amin'io andinina io amin'ny dika teny sasany dia midika hoe raisina na atao ho. Io teny io dia ampiasaina ao amin'ny andininy hafa amin'ireo boky nosoratan'i Mosesy. Misy olona na zavatra iray atao ho na raisina ho toy ny tena izy na dia tsy izy aza. Ohatra ao amin'ny Genesis 13:12. Iraely sy Lea dia milaza fa nataony rainy na no raisiny ho toy ny olon-kafa izy ireo na dia zanany vavy aza. Ny ampafolon'ny Levita dia isaina na no raisina ho toy ny vary eo mpamolona na dia mazava aza fa tsy vary le izy. Ahoana no anehoana ny hevitry ny hoe isaina ao anaty tontolo-kevitry ny fanatitra? Inona ny lazain'ny Levitikos 7:7 amin'izany? Levitikos 7:7. Izao no lazainy eo andininy io. Ary raha tahiny hinanana amin'ny andro fahatelo ny henan'ny fanatim-pihavanana
na dia kely aza dia tsy ho raisina na isaina ho an'izay manatitra azy izany fa favetavetana ary ny olona izay mihinana amin'izany dia ho meloka. Raha misy fanatitra manokana, fanatim-pihavanana ohatra, tsy nohanina mandra-pahatonga ny andro 7 dia very ny lanjany ary dia tsy ho raisina ahasolay mpitondra ny fanatitra intsony izany. Mahafinaritra ny fitondran'Andriamanitra antsika. Tsy ho raisina na isaino antsika ny fahalemetsika amin'ny fanarahana ny sitrapony. Tsy terak'olo-masina isika, nefa manaiky antsika ho masin'Andriamanitra noho ny finoantsika ny zanany. Izao ny fanontaniana mipetraka. Moa ve ny finoantsika ny mahatonga antsika ho masina? Tsia, ny finoantsika ny mahatonga an'Andriamanitra anome antsika ny fiainana tanteraka Jesosy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra avokoa ny finoana sy ny fanamarinana ary ny fanamasinana antsika. Vaovao mahafaly tokoa izany fahamarinana izany, ka tokony andaniana fotoana ny fandalinana sy ny fankasitrahana azy. Azo oharina mpianatra tsy nahazo salanisa nefa nafahana fanadinana ny fanamarinana antsika. Tsy mendrika ny ho afaka ilay mpianatra, fa natao ho afaka. Misy antony ao, fa tsy hoe atao toy izany avokoa ny mpianatra tsy ampy salanisa rehetra. Ambaran'i Jesosy mazava ao amin'ny fanoharana nataony, ny antony hanamarinana antsika. Niakatra ny vavaka tao amin'ny tempolo ny fariseo iray sy ny mpamoritra iray. Inona ny vavaka nataon'izy ireo? Andiovaka itsika ny Lioka 7:12, 1:12 Lioka 7:12, 1:12. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany, izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka io mpamoritra io aza. Mifady indrosan-kerinandro aho, mandony fahafolo-karena amin'izay rehetra azoko aho, fa ilay mpamoritra kosa nitsangana teny lavitreny, sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory, fa nitehatratra ka nanao hoe, Andriamanitro, mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy zany nidina tany an-tranony, efa no amarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra-tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Ny fanetretena, ny fiaikena ho mpanota no mahatonga an'Andriamanitra hanamarina antsika. Io fanamarinana ny mpanota miaiky sy mibebaka io no hevi-dehibe fototry ny fanamarinana amin'ny finoana. Tsy ny finoantsika nefa no mahatonga antsika ho marina, fa ny finoana no fitaovana izay andraisantsika ny fanomezana dia ny fanamarinana. Izany no tena atsara ny fivavahana kristianina sy tsy ambaratelony ary voninahiny. Izay rehetra inoantsika amin'ny mampanaradiantsika ny Kristy dia mioro-paka ao amin'ny foto-kevitra mahatalanjony io avokoa. Amin'ny alalan'ny finoana no anisanantsika ho marina eo mason'Andriamanitra. Ny zavatra sisa rehetra manaraka izany, toy ny fankatoavana, ny fanamasinana, ny fitombon'ny toetra, ny fitiavana, dia tokony hiainga avy amin'izany fahamarinana dehibe izany avokoa. Ny hoe kristianina araka izany dia tsy hoe olona efa marina sy masina, fa mpanota eo amin'ny lalan'ny finoana izay azahoan'Andriamanitra manamarina sy manamasina azy. Ny fanontaniana tokony hapetraka ny tsiraray amin'ny tenany izany dia hoe, efa tena mandeha eo amin'ny lalan'ny finoana ve aho? Aoka samy andinika ny tenantsika isika. Izay koa no mamarana ny fiarah-mianatra androany. Mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny fotoana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.